Matio toko fahaefatra. Ny nakany dia voly fanahy any Jesosy. Ary Jesosy dia nenty ny fanahy nakany anefitra mba alainy dia voly fanahy. Ary ny fady hanina 40 andro sy 40 alina izy, koa noho ny afaka izany dia nona. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomie 7:13. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampo ny tempoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any. Fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjeliny aminao ary ny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa andrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo 1:12. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy any Jehovah Andriamanitrao. Deuteronomie 4:1-12. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitrao ny ankohofanao ary izy irery ihany no hotopoinao. Deuteronomie 4:1-17. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ny nankanesan'i Jesosy tany Galilia. Ary noho nyreny Jesosy fa efa voasambotra Jaona dia lasa nankany Galilia izy. Ary noho niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany ny Zebulona sy Naftaly, ka noho ny natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, ny tanin'ny Zebulona sy ny tanin'ny Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordanina, Galilia, tanin'ny Jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no ny posahany fahazavana. Isaia 4:5-7 sy ny 7:1. Ary tamin'izany andro izany dia nanompoka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny niantsony Jesosy an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary noho ny nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasiny Galilia Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny. Nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely, ka namboatra ny aratony ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ny nandehanan'i Jesosy eran'ny Galilia nampianatra sy nahasitrana ny marary.
ary jesosy nandeha erany galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogany olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary ny ely erany siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralisisa ka nasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany andafiny Jordana.